centre Manassou, un centre de santé fondé par le Rotary Club Ifanj à Boutfoanzo grâce aux œuvres caritatives de ses donateurs. Ny action ataon'ny Rotary eto amin'ny centre Manassou dia manao fitsaboana olona, dia mizara fanafody mamaim-poana, dia manome ronono ihany koa ny ankizy tsy ampy sakafo. Izany hoe natao ho an'ny olona sahirana zany le fitsaboana eto. Le izy aloha manala fasahirana ho an'ny olona zany no tena vokatsoa hita ngeza be ao anatin'ilay izy, satria 500 ariary fotsiny mba alohan'ny olona eto. Evi sady tsaboana no mena fanafody mamaim-poana. Le centre Manassou a reçu des milliers de patients depuis son inauguration en 1998. Des patients dont la majorité est issue de la couche défavorisée d'Amboutfoanzo et des quartiers environnants. En moyenne, les eo amin'ny 15 à 30 isan'andro ndraisy arakaraka ilay andro. Raha ohatra hoe début de semaine iny zany izy sy fin de semaine dia somary betsakabetsaka amin'ny mitsangana aretina eto zany tena varie be. Arakaraka ny saison koa zany izy zao ny andro somary mangatsiaka sy ohatr'izany dia plutôt problème respiratoire zany betsabetsaka amin'izao. Natacha, la mère de la petite Fitaïne, un bébé de 8 mois, emmène son bébé ici pour une visite systématique ou pour une consultation médicale. Pour le cas de Johanna, une petite fille de 8 ans, c'est grâce au traitement prescrit par le médecin du centre que son état de santé s'est amélioré. C'est depuis novembre 2012 que sa grand-mère l'emmène ici pour des contrôles médicaux. Hoe misy tsy salama zany ao amin'ny lohany avy ao, misy lalan-dratsy dia mananina loatra. Eny amin'ny fiarahamonina eny zany miresaka dia misy nanoro taty, dia izay no nankanesanay taty. Sady ohatrany hoe mahatsaratsara an'ilay zaza zany le taty dia izay no hitondrako azy ety foana. Pour les femmes enceintes, la sage-femme du centre dispense des consultations prénatales, tandis que pour les femmes en âge de procréer, elle propose l'utilisation des moyens de contraception. Mazoto aloha ny vehivavy manao fanabeazana zany entre 25 à 30 tous les 3 mois eo ny vehivavy manao fanabeazana zany eto dia ny tsindrona no tena tiany zareo. À 10h, c'est le même rituel au centre Manassou. Des vingtaines d'enfants se rassemblent devant le centre. Ils sont venus ici pour leur ration quotidienne de lait. C'est avec le sourire aux lèvres que ces enfants reçoivent leur bol de lait offert par le centre Manassou. Eo amin'ny 20 eo zao ny ankizy zaraina ronono hatramin'ny sokafana zany hoe 10 taona zay nefa nanomezana ronono ny ankizy. Nous pouvons changer le quotidien de beaucoup de gens dans le besoin en soutenant le Rotary Club Ifanj. Agir avec le Rotary, changer des vies. See the sky is blue, knowing that your love is true.